Honorable Nevkely na hoe Honorable Neve Raoldina dia nilaza ny heviny nanao hoe tsy ny fitondram-panjakana mihitsy no andeha hanapaka jiro na handeha hanapaka rano na handeha hampijaly vahoaka fa resaka fifandaminana sy resaka teknika no mahatonga ny olany, hoy député Neve Raoldina ny androany raha naneho ny heviny. Efa manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana hoe hatrany izy tao anatin' izany fanehoan-kevitra izay nataony izany. Ho resantsika sy ho lazaintsika ary hambarantsika mo ireo rehetra izay tokony ho lazaina famelohany zany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary efa fantatra nareo, aza adino aloha ny miabone ny sainatsika, aza adino ihany koa ny mametraka ny commentaire sy ny manao j'aime ny video. Ndeha aloha ataontsika izany fanaovana abonnement izany belohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ato anatin'ity video ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Gaga sy talanjona mo ivonjy ary namoaka ity fanehoan-kevitra izay navoaka tao anatin'ny pejiny ity. Ny ety aminay alina vao tena tsara hoy ivonjy. Raha vantany vao voalazany mo ny hoe aty aminay alina vao tena tsara dia nanontany ihany koa ny tenany hoe ahoana ny any an-tanàna. Iza avy ilay tsilovina amin'ny telefona fa lany ny labozia rehefa misakafo, ilay mifoha mandeha mipipi amin'ny alina no tena injana. Ny ety aminay amin'ny alina vao tena tsara hay zavadozany hamanjany Tour Eiffel noho ny iny alina iny ny andro, hoy Vonjy Razafintsifa. Izany moa ny fanehoan-kevitra izay navoaka ny Vonjy Razafintsifa raha nampitaha ny fiainana aty ivelany sy any antoerana. Raha vantany namoaka io fanehoan-kevitra io moa ny tenany dia be dia be ny olona namoaka hevitra ihany koa manoloana io hafatra izay nomeny Vonjy io. Ny sasany moa nilazany hoe ny ety an-tanàna dia milamina satria efa misy Tour Eiffel ihany koa ety Antananarivo ary tena mamirapiratra io Tour Eiffel io ary tena vao maika biby rehefa alina ny andro, hoy ireo zay maneho ny hevitra. Fa ny hafa sasany kosa dia naneho ny hevitra ihany koa nilaza nanao hoe raha ety Madagasikara dia tsy mena mitahany any amin'ny velany satria efa tena mandroso be Madagasikara ary efa be dia be ny zavatra misy aty Madagasikara dia tsy misy any velany ary ny zavatra rehetra misy any velany dia hita eto a Madagasikara avokoa. Tsy haka ohatra lavitra izahay hoy ireo zay maneho ny hevitra, ohatra fotsiny dia ny Tour Eiffel misy any velany dia efa misy ihany koa eto a Madagasikara, fa ny délestage dia misy eto a Madagasikara fa tsy hita velively any ivelany, ka izany indrindra no ilazanay ny hoe tsy mena mitaha amin'ny hafara ity Madagasikara malalanay ity. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika hafatra izay nomeny Vonjy iny, ndeha ary isika hijery kely ny hafatra sy fampitandremana izay nataony mpanakanto Oladada. Nampitandrina moa izy teto no sady nitaraina ary nanome hafatra ho any ireo zay mpakafy azy. Mitandrema fa tsy kely lalana ny ratsy, hoy mpanakanto Oladada. Hoy nitariky Oladada tao amin'ny pejiny hoe mitandrema ry zareo fa amin'ny lalana RND iny fa misy mangalatra entana, tranga nahazo anay omaly rehefa iny hiakatra aty tanà iny. Tonga teto tanà izahay tokony tamin'ny ray ora maraina teo, nampidina ny entana teny ambony tafo izahay, kanjo valizy roa no sisa hita tao anaty labasy raha tokony enina no tao. Rehefa nojerena dia notatahany zalahy ilay labasy nakany ilay valizy efatra. Tena tsy hay fa mahagaga ny nangalan'izy ireo azy, tena mahagaga ny fomba natao nefa tsisy tohatra ilay fiara. Mitandrema ry zareo fa voa izahay zao, tsisy akanjo anaovana leve androany eny amin'ny Natria Palma fa dia izay tavela ety Ankoditra no anaovana. Aza gaga ianareo mpakafy androany raha masisiso izahay, hoy nitarika Oladada raha nanao ity fampitandremana ity ny tao anatin'ny pejiny. Ary ny hafatra izay tena miantefa tanteraka aminareo mpakafy dia aza atao mahagaga ianareo raha ohatra ka masisiso izahay rehefa makasary miaraka aminay ianareo, fa izay ny zavatra niseho taminay, noho izany aza atao mahagaga raha toa ka masisiso kely i Oladada, hoy izy ireo raha nandefa ity hafatra ity. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika ny hafatra sy fampitandremana izay nambaran'ny mpanakanto Oladada iny, ndeha ary ho jerevantsika kely ity ady hevitra izay nosokafany pejy anankiray izay mitondra anarana hoe vaovao 24.
24 ity. Nanokatra ady hevitra moa izy ny tao anatin'ny pejiny ary ianareo tsirairay kosa dia afaka maneho hevitra ihany koa ny amin'ity ady hevitra izay nosokafany ity. Toy izao moa ny fanontaniana izay napetraka ity pejy ity: mandaitra tokoa ve ny ozy ny ray aman-dreny mba lazao raha misy tranga? Ny ankabetsahany sy ankamaroany ireo olona maneho ny hevitra dia milaza toy ny hoe ray aman-dreny tsy manam-pahendrena izany manozon-janaka izany, na inona mety fahadisoan'ny zanaka tsy tsara izany manozonozona zanaka izany. Azadiny fa isika ray aman-dreny koa manana ny fahadisoana matetika, tokony samy mahatsapa-tena dia mifanaja fa izany ozina izany dia tsy solution ary tsy vahaolana. Tena misy tokoa ny ray aman-dreny manozon-janaka nefa ny zavatra tsy fantany ray aman-dreny dia mandaitra ireny zavatra ireny. Rehefa mandaitra ireny dia ny zanany no mibaby ny vokany, ny zanany no migoka ny mangidy amin'ny ozina izay ataony iny. Rehefa aveo dia hitarena ihany koa ny ray aman-dreny any aoriana ny ilazany hoe ny zanak'olona rehetra tafita fa ny zanako dia tsy mba tafita, nefa vokatra ny ozozina izay ataonao azy isanandro no nahatonga iny nisy fiantraikany amin'ny fiainany, hoe ireo olona izay maneho ny hevitra. Fa ireo ray aman-dreny sasany kosa dia nilazany hoe tsy ray aman-dreny izany manozon-janaka izany, ny tena ray aman-dreny dia mivavaka ho azy isanandro no atao mba ho hendy sy tafita ary ho olombanina sy atahatra an'Andriamanitra mandrakariva ny zanany. Fa raha izy manozona isanandro dia tsarovy fa tsy ray aman-dreny izay fa fahavalo. Ary ny zavatra mila tsapantsika ray aman-dreny dia mandaitra io ozina ataontsika io. Fa misy ilay ray aman-dreny miteniteny foana amin'ny zavatra tsisy dikany kanefa tena misy heriny iny teny alokan'ny vavany iny, hoy ankabetsahany ireo ray aman-dreny raha naneho ny hevitra manoloana iny ady hevitra izay nosokafany pejy mitondra anarana hoe vaovao 24 iny. Voalazantsika moa ny mikasika ray aman-dreny sy ny zanaka iny, ndeha resika hilaza mikasika an'ity andriambavilanitra anisany izay tena tiako lazaina moa ity ramatoa izay tena mahafinaritra ity. Tsy iza moa izany fa Lalatina, navoaka ny tao anatin'ny compteny moa ity sary ity satria finaritra sy faly izy ary ravoravo raha vantany vao nahita pastera tao amin'ny Malkila ka nangataka haka sary taminy. Ity sary hitantsika ity sariny izy roa, sary izay tena mahafinaritra ka dia zaraiko aminareo satria anisany tena tiako zaraina moa ny sariny ity ramatoa ity satria ity ramatoa ity dia anisany mahafinaritra noho izy tsopo sy feno tsikitsiky foana ny fiainany. Tompoko lahy sy tompoko vavahadzaina, zay ihany koa ny namarana ny videontsika, koa dia ankasitrahana ianareo navitana ny video hatramin'ny farany ary mbola hentanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy halavanay ny resaka, tsy atao ny alavan'ny resaka, hametra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy. Gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray io.